mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampaherezana araka ny fotoana izay efa mahazatra antsika. Milohan'izay hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia andeha hivavakisika. Jehovah'Andriamanitra ray io, akany amin'iza tokoa moa izahay, ianao no manana ny teny fiainana. Hitanao ny zavatra manjo zanak'olombelona rehetra, manoloana ny toe-javatra sarotra izay andalovana sy ny loza miseho avetsy averoa. Kanefa fantatray fa Andriamanitra tsy mba mandao ianao araka ny teny fikasana izay fanomenao anay tamin'ity taona ity. Tsy andao anao na foy anao fa Jehovah'Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao manoloan'ny izany toe-javatra izany ray io. Mangataka ny fanahinao masina mba hiasa mandrakariva aty anatinay, mba tonga anay hahay hamantatra ny sitraponao, hahay hiaino ny feonao ao tovy lalanao anay, mba hahafahanay mivoaka ao anatin'ny zavatra mafy izay mianjady, ary mba hahatonga anay ihany koa hanana fanantenana, satria tsy sitrako tokoa ny hafatesanay ao anatin'ny faratsiana, fa mba hamonjena anay zavatra rehetra mitranga mavelanao iseho reny rehetrarehetra reny, satria tsy mbola tonga tokoa ny farany, fa miala neny ianao mba hahatonga nivinao hiverina tanteraka aminao. Ary indrindra ho anay kristianina indraindray tsy mandinika tsara, fa mene manolana ny teny soratra masina, manantena famonjena kanefa mizotra amin'ny lalan'ny fahaverezana, mba ho tonga amin'ny tena fibebahana marina, ka hiaika amin'izao andro faran'izao fa marina ny teninao. Dia mitenena indray Jehovah fa meno ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Araka ny zavatra nambara tamintsika nanomboka ity taona ity, tsy sangisangy akory na haitraitra ny antony nampahafantarina antsika ny tombam-bidy ny sabata sy ny Pasika, fa vanim-potoana mety izao mba hamerenana ny isam-batan'olona ho amin'ny marina, raha te hafantatra marina ny Jehovah, ary vanim-potoana ihany koa tokony hitodian'ny kristianina indrindra hiondrika ka handinika tsara ny soratra masina, satria Jehovah dia ny teny fa tsisy foana tsy akory ny teniny amin'ity lalàna ity ozy, ary nanambara izy any amin'ny boky ny Salamo any, izay rehetra nolazay molotra ozy tsy misy hovako. Ary ny zavatra tena mampatahotra nefa dia ny teniny any amin'ny Apokalipsy izay fantatritsika tsara ny bokin'ny Apokalipsy, fa fanambaran'Andriamanitra sy fampisehoany ny toe-javatra hitranga milohany ny ataperina n'ity zao tontolo izao ity. Dia izao no ambarany eo Apokalipsy toko fa 12 dia ny andininy fa 12 sy fa 7, ary mamarana izy ny afatra anatin'ny bokin'ny Apokalipsy, izany hoe amin'ny vanim-potoana milohan'ny fataperan'ity zao tontolo izao ity, mba tsy hahatonga ny olona iravoravo-tanana, fa tonga ny olona ho tonga saina tanteraka mihitsy, fa tsy mba mandainga Andriamanitra. Izao no voasoratra hoe izao dia manambara amin'izay rehetra mandreny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity ozy, raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto aminatin'ity boky ity ho azy, ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ny faminaniana ity, dia soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina dia izay zavatra voasoratra amin'ity boky ity, izay manambara fa ny tenin'Andriamanitra tsy azo ovana ary tsy azo entina araka ny fisainan'ny maha olona,
fa mila ny fitarihan'ny fanahy masina mandrakariva mba hahafahantsika mahatakatra ny zavatra ambarin'Andriamanitra. Matetika raha tsy mandinika tsara ny baiboly dia ohatran'ny hoe mahita zavatra mifanohatra, kanefa raha vao izay ny zavatra mitranga tsy mifanohatra mihitsy ny teny ao anatin'ny baiboly, fa ny fanazavana ny tsy takatritsika. Satria matetika ny olona amin'izao vanim-potoana izao dia ny fisainana ny fahaizany no entiny manazava ny soratra masina, ary tsy mijery ny fiainana mandrakizay izy, fa ny fitoriana ny filasany tsara dia matetika mihodina ho amin'ny tombotsoan'ny tena, hanika mampiorina ny olona amin'ny zavatra izay tsy horena ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny zavatra ho levina eto amin'ity izao tontolo izao ity, fampanantenana ny filaminofo, vola, harena, voninahitra, ary eo no arangaranga mba hisintoman'olona. Kanefa amin'Andriamanitra tsy izay ny zava-dehibe, ary Jesosy dia niteny an'izany hoe ka anjaho ny fanjakako sy ny famarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ary izay indrindra no mahatonga antsika mandinika tsara izay ambaran'ny soratra masina, ary etsy andanin'izany ihany koa tsy mitsahatra fa miaina ny zava-baovao rehetra mitranga manerina an'izao tontolo izao, satria tsy misy zavatra tongatonga ho azy, ary Andriamanitra tsy mamelo tapoka izany fa manambara dia mimeloha ny zavatra hitranga, ny loza maro isan-karazany. Teny nambarana izany miloha ny fiaviany, araka ny hitantsika tany amin'ny Mateo 4:20, any amparany ihany ny zavatra hitranga dia misy fanjakana hiady amin'ny fanjakana, firenena hiady amin'ny firenena, hisy horohoro-tany mafy, mosary, ary ny afatra napetraka Kristy izay nijanonantsika farany, hoe tsy maintsy ho tonga izany, kanefa aza matahotra ianareo. Fa raha mitranga izany dia vovozay ny fiandohan'ny fahoriana, ary raha mandinika ny famarinana ny tenin'i Kristy, marina fefanisy ny loza maro isan-karazany angehatra hatramin'izay fa ozy sika hoe niavaka ty taona 2022 ty, satria ny toe-javatra mitranga dia nahatratra ny isam-batan'olona tsy akanavaka ny firenena rehetra manerina an'izao tontolo izao. Kanefa mampatahotra ozy sika dia ilay tenin'i Jesosy hoe tsy maintsy tonga izany, kanefa mbola tsy tonga ny farany fa vo fiandohan'ny fahoriana. Ka raha zao zavatra ankalovantsika izao natao hoe fiandohan'ny fahoriana, inona ny zavatra hitranga ny manaraka? Mbola mafy noho izao zavatra hatrehantsika izao. Ny zavatra hitantsika miratsy izao fiainana izao, ary miaraka resy lahatra amin'izany daholo, na mivavaka na tsy mivavaka, ny tsy fandriam-pahalemana, ny ady avetsy averoa, ny loza maro isan-karazany. Kanefa amin'izay toetra ny zanak'olombelona miaratsy izay dia ohatrany mitombo ihany koa ny loza, tsy afa-misaraka amin'izay loza mitranga izay. Ary io loza io tsy tongatonga ho azy, fa mahatonga misy ny loza dia vokatra ny faratsiany ny zanak'olombelona rehetra. Ary izay ny zavatra tsikaritry tsika, ary niavaka indrindra tao anatin'ny telotaona, fa ny mafy izy tamin'ity taona 2022 ty, izay nyresahantsika hoe vanim-potoana tena anambaran'Andriamanitra maha izy azy mba hahatonga ny olona ho resy lahatra tanteraka mihitsy, fa tokana ny Andriamanitra ivavahana ny nary ny tany sy ny lanitra dia Jehova izay mahatonga an'izao toe-javatra mitranga rehetrarehetra izao. Kanefa mbola tsy tena mandrinkana izy, fa velany hitranga izany mba hampitodiana ny olona hiverina tanteraka aminy. Fantatritsika tsara fa mampieritreritra ny tenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 5:20 izay fanojerevantsika, satria hijeritsika manahoana ny fizotran'ny tantara, inona ny zavatra mbola hitranga. Dia Jesosy niteny mihitsy, ary raha nananatra ny mpianatra izy eo amin'ny Jaona 5:20, teny 2:24 sy 24 hoe fa izany rehetra izany ozy nataony aminareo noho ny amin'ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka izy. Izany hoe raha miteny Jesosy izany eo anatrehan'izay
ny hetraketraka ho ataony ho amin'ny olona miazona ny famarinany de vokatry ny tsy fahafantarany an'Andriamanitra na raha atao mahitsihitsy kokoa de tsy mahalala an Jehova. Fa inona no mahatonga an'izay tsy fahatakarana an Jehova zay? Misy tenin'Andriamanitra ny dikaina tao, ary zay no ny afaka tamin'ity taona ity raha nyresaka tsika tsy sangisangy akory kanefa tsy maintsy ambary zany rehetrarehetra zany, ary tsy hoe andeha hanakina ny fivavahana rehetra zay misy eny fa nandeha ny kristianina azy, fa afatra marina mba hampitodiana ny tsiraray mariky ny fitiavan'Andriamanitra mba hiverina ho am'le famarina ny tenin'Andriamanitra ka natonga tsika nanindry mafy mihitsy satria tao anatin'ny telo taona de saika milohan'ny pasika mandrakariva mitrangany ny toe-javatra mampihodikodotra ny anjady tamin'izao tontolo zao. Ary tamin'ny taona 2020, taona 2021, taona 2022 ny avaka indrindra tamin'izany de Covid-19 zay tena nahakivy tanteraka mihitsy ary maro mihitsy na mivavaka na tsy mivavaka no mieritreritra fa zao ny andro farany tsisy lalana azahoana mivoaka intsony ka natonga ny olona ny ray fony ray sainy nitodika ka nivavaka nangataka ny famondram-pon'Andriamanitra. Andriamanitra nge rehefa antsona izy eny fa na de tsy mahafantatra azy ary ny olona. Raha mandinika tsara tsika ny tantaran'ny Nebokadnezara, Jenkilis, mpanjakan'ny Babilôna tamin'izany vanim-potoana zany, fa nietaeta tao anatiny tao de nandinika ny zava-misy rehetra izy ary tao am-pony ny fieritreretana hoe manahoana ny fizotra n'ity taranaka ity, inona ny zavatra hitranga any aoriana, ka na de ataoko hoe tsy mahalala an Jehova ary izy fatany ny etaeta-pony de namaly vavaka ny Nebokadnezara izy, de Nebokadnezara nampahafantarin'Andriamanitra mihitsy ny zavatra mitranga nanomboka tamin'ny vanim-potoana nanjakany tao amin'ny Babilôna, ary ny afatra ny menan'ny Nebokadnezara de afatra ny fizotra ny tantara mandra-patonga ny fataperan'ity zao tontolo zao ity. De torak'izany keo ny zavatra mitranga tao anatin'ny telo taona ren'Andriamanitra ny fahoriany ny zanak'olombelona rehetra zay mitaraina ary mitady ny famonjena amin'ny fomba rehetra, de hitatsika fa tsy ringana tanteraka ny zanak'olombelona teto amin'ity zao tontolo zao ty, fa toa ohatrany nisy vahaolana ka natonga ny aretina, toa ohatrany ny elefy na de mbola mitohy ary niady ankehitriny, kanefa tao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy miany ny loza zay nitranga fa niady Russie sy Ukraine, niady teo amin'ny Palestiniana sy ny Israely sy niady maro isan-karazany isa-pirenena zay misy fiantraikany manerina an'izao tontolo zao ny fitrangana zany toe-javatra zany ary voaingana teo ary zay anisan'ny vaovao nampiorokoditra hoe horohorontany tsy mbola nisy takan'izany tany amin'ny faritra Afghanistan zay nafatesana olona amin'arivony tamin'ny vanim-potoana n'andro anisana amin'ny vaovao fa mety mihoatra lavitra noho izany, ndray mandeha fotsiny ary ao anatin'ny segondra vitsy fotsiny de maharinga ny olona be deaibe, ny tsy hita popoka tsy fantatra intsony maratra maro de maro, kanefa de osy Jesosy hoe mbola voafendohany ny fahoriany zany, zany hoe miaraka amin'le faratsiny ty zao tontolo zao ty de ohatrany me mitombo hatrany ny loza, fa saingy le loza tahaka ny Covid-19 zay ohatra milamindamina de nanjary tahaka ny adin'ny olona zay resahantsika ny afatra tany amin'ny Exodosy, rehefa tena eo amin'ny faratapony loza nge na de tsy nanaiky ary fa rosiny Egypta tamin'izany vanim-potoana zany ny andefa ny zanak'Israely satria bakeo avy amin'ny Jehova no andefasana ny zanak'Israely, de ririn-dasa tsy tsaroana le loza zay nitranga de ohatra ny vadika indray satria tamin'ny vanim-potoana tafapaka ambony de ambony ny fitraikany loza teo amin'ny tany Egypta, voaterina naiky tsy fidiny ny afatr'Andriamanitra hoe alefasony hoe mambanina reo mandeha, zany hoe rehefa tena ao anatin'ny vanim-potoana masahirana manaiky any ke ny olona ny sitrapon'Andriamanitra, fa rehefa
tonga am'le hoe ririnydasa tsitsarony de miverina amin'ny atao ihany ary de torak'izany ko ny afatra petrak'Andriamanitra satria ny olona tao anatin'ny paska sy ny sabata daholy ny zavatra nazavaitsika zay anisan'ny famarinana tsy foronana zay araky ny resahantsika hoe raha ny soratra masina ny jerevana de le sabata baiko avy amin'Andriamanitra ary sabata an' Jehova le paska baiko avy amin'Andriamanitra ary tsy tongatonga ho azy ny paska satria raha niadakadana ny zanak'olombelona tsisy antony tokony ilana ny paska, tsisy antony tokony namonona ny zanak'ondry tsy misy klema ary tsisy antony tokony nafatesan'i Jesosy Kristy fa nanota le zanak'olombelona rehetra niodina tamin'Andriamanitra na hanadino an'Andriamanitra de voatery mitranga zay loza maro isan-karazan'izay ary nanoritra drafim-pamonjen'Andriamanitra mba ahafahan'ny olona miala am'le loza ary hanatena ny famonjen'Andriamanitra be fitiavana fa saingy ny zavatra tsikaritrytsika nge de zao hoe na ny fandraisana ny fampivavahana amin'io sabata io ary tsy hitovizana na samy kristianina zao azy vo miresaka sabata zany de fa tena mahatonga ady hevitra mahatonga fifankahalana vo miresaka paska fahafatesan'i Jesosy zany de fa tena tsy ekeny rehetra ary tsy afaka itsony hijery ny famarinany tenin'Andriamanitra ny olona eo anatrehan'izay ary zay indrindra mahatonga atsika mampatsiaro ny tenin'i Jesosy zany rehetra zany ozy no ataony aminareo noho ny anarako satria tsy mahalala zay naneraka izy zany hoe mahatonga fahasosorana mahatonga fahatezerana mahatonga fanenjehana mahatonga etraketraka zay le fahamarinany tenin'Andriamanitra zay nivavan'Andriamanitra no namoakany zany didina petrak'Andriamanitra fa inona no mahatonga an'izay rehetrarehetra de ozy Jesosy hoe satria tsy mahalala zay naneraka izy zany hoe tsy mahalala ny Jehova de niteny izy ny 2:20 raha tsy tonga ozy ka niteny taminy de tsy nanan-keloka izy fa ankehitriny de tsy misy fialana azony atao amin'ny heriny zany hoe na de toriana ranomarina tsy ny olona rehetra ngeno anaiky an'izany ary de tsika vavolombelona mahita fa na de toriana ary ny sabata le andro nitendren'Andriamanitra mba ho ajaina na de toriana ary ny paska zay nitsindrina araka ny soratra masina fa tsy fahendren'olombelona fa mariky ny fahafatesan'i Jesosy Kristy na de ny kristianina ary tsy ny kristianina rehetra no anaiky an'izany ka na de hijery ary tsika na iza vitsy manaiky ny paska fahafatesan'i Jesosy fa paska fitsanganana ihany no toriana tsy diso ny fitsanganan'i Jesosy marina nge fa ny paska tsy marika ny fitsanganan'i Jesosy ka raha vao mandà ny paska fahafatesan'i Kristy mandà ny famonjen'Andriamanitra ary inona no mahatonga an'izany de misy fifandraisana sika na ny sabata na ny paska satria anisan'ny didy zay amantaran'ny olona any Jehova de maninona ary Jesosy no teny hoe satria tsy mahalala zay naneraka izy fa inona no mahatonga an'le olona tsy mahalala ny Jehova ndikany tsy mahalala ny teniny de ny famarinana ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Ezekela zay efa hitatsika hoe anisan'ny afatra lehibe nentin'i Jehova ary nitsindrina tao anatin'ity taona 2024 ny mahatombo amidy ny sabata zay famantarana ho amin'Andriamanitra sy ny olona Ezekela 20 de ny 20 baiko nomeny Jehova ary mana masina ny sabata kozy mba ho famantarana ho amiko so aminareo ka de ho fantatrareo fa za ny Jehova Andriamanitra reo zay no mahatonga ny tenin'i Jesosy Kristy zany no ataony aminareo satria tsy mahalala zay naneraka izy fa inona ny antony tsy afantarany lay naneraka an Jesosy satria raha mijerytsika ny tantara ao anatin'ny soratra masina ny fariseo sy ny mpanoradalàna mihitsy ange nankala an Jesosy Kristy ny fariseo sy ny mpanoradalàna mihitsy ange no lazain'i Jesosy Kristy io mihitsy hoe tena tsy mahalala ny Jehova kanefa fantatritsika fa ny fariseo sy ny mpanoradalàna mpisorona be tamin'izany vanim-potoana zany de nihevi-tena fa tena mivavaka kanefa hafahafa ny tenin'i Jesosy hoe tsy mahalala zay naneraka izy satria inona ny antony io sabata io
raha vao mandany sabata ny olona famarina ny soratra masina zany fa tsy aitraitra de zao tsy mahafantatra ny Jehova mihitsy, tsy mahafantatra ny teniny, tsy mahafantatra ny zava-miafina tian'Andriamanitra ampitaina, ary tsy mahafantatra ny tsy ambaratelo ny famonjena fa de lasa anarany fotsiny miantsona an'Andriamanitra. Ka eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay de tsy maintsy toriana moa tsika ny filazantsara ny famarinana nefa de zao vitsy no vonjena fa maro no mizotra amin'ny lalan'ny fahaverezana. Inona no mahatonga an'izay hoe vitsy no vonjena na de toriana raha marina? Tsy ny olona rehetra no anaiky an'izany, tsy ny kristianina rehetra no anaiky ny famarinana ty tenin'Andriamanitra ty, fa iaina amin'ny foto-kevitr'olombelona nampitaina tamin'ny mandrakariva izy kanefa de mizotra ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana. De misy olona raha samy teny ka rehefa vitsy ihany ny olona vonjena, fa rehefa marobe no very sy tsy anaiky ny soratra masina de zao maninona alao ajanona ny fitoriana ny filazantsara. Kanefa ny afatra avy amin'i Jehova tsy maintsy ho toriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara ny fantsaka am'ty, zay vao tonga ny farany mba ho vavolombelona aminy, ka tsy hahatonga azy hisalasala tsony amin'izay vanimpotoana zay hoe tsy nahafantatra zay, tsy nahalala zay. Ary zay no nahatonga an' Jesosy ny teny hoe raha tsy tonga ka ny teny taminy tsy manan-keloka izy, fa saingy rehefa tonga kosa tsisy azo atao ahafahany amin'ny elony, mba tonga ny olona heritreritra hoe na iodika vy na iodika vanana efa natoro azy ny lalam-pamonjena, fa nini nanampitsofina ny olona. Ary zay io fialan'ny aina nataon'i Jehova io amin'ny karazany loza maro isan-karazany zay miatraika ny zavatra misy ange am'izao vanim-potoana zao hoe ohatra milamindamina le Covid, betsaka nefa ny loza fa manahirana amin'ny zanak'olombelona de zao rehefa matetitetika le loza de lasa fiainana mahazatra azy de tsy hita intsony ny tombam-bidy ny zavatra miandry azy, ary de manjarina ny afatr'Andriamanitra azy ataony tsinotsinona fa le aranofo. Zay no ifotoran'le zanak'olombelona ary fitaka atao amin'ny devoly io nenenina zavatra mitranga zay hoanina zay ho tafiana zay ho sotroina zay ihany katsahana de tsy ao an-tsain'ny olona tsony ny katsaka ny fiainana mandrak'izay. Kanefa de mianotsika vaovao avy etsy averoa fa tena mampiorokoditra ny fitrangan'ny loza manerina nyty zao tontolo zao, ny orohoro-tany, ny orambe mikija mamon'olona, ny ady tsy ampozina, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny zavatra maro isan-karazany akoatra ny aretina vaovao miseho avy etsy averoa, ary tsisy afabela amin'izany ty zao tontolo zao ty. Ary isa-pirenena nefa de manana ny ady zay hatrehany, na de tsika eto amin'ny firenena ary jereva ange fa tsy milamina fa ny zavatra tsikarotra tsika de zao misy mamboly korotana mandrakariva mba hampisavoritaka ny saim-bahoaka amin'ny alalan'ny fampitahorana, fandrahonana, amin'ny alalan'ny fikotrehana ady mahatsiravina. Inona no mahatonga an'izany? Satria tsy mahalala zay naniraka an' Jesosy izy, tsy mahalala an' Jehova izy, ary zany rehetrarehetra zany maninona no mitranga? Satria mandà ny sabata izy, mandà ny pasika Jehova zay fahafatesan'ny zanak'ondry na fahafatesan'i Jesosy Kristy. De ozy ny lazain'ny olona hoe tsy ilaina zany ny fitoriana filazantsara, fa na anaiky ny olona na tsy alaiky de tsy maintsy toriana filazantsara. Eo mampieritreritra ny afatra petraka Paoly apôstôly, mampieritreritra kanefa raha itsika mandray azy de io ny lalana azahoantsika ny famonjena zay hitantsika amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany, Korintianina voalohany toko voalohany de ny 9:20 ka hatramin'ny 9:25 de dinio tsara ange satria miesaka ange ny olona, fa rehefa tonga ny faratapony loza izy de zao tsy miteny tsony ny fahaizana, tsy miteny tsony ny ambopo, tsy miteny tsony ny voninahitra, tsy miteny tsony ny arena, fa rehefa misy lalana kely ahafahan'ny olona mivoaka de zao adin'ny olona Andriamanitra satria miantehatra amin'ny heriny sy ny tantsany izy, ary metehitra amin'ny voninahitra ananany, metehitra amin'ny famaroan'ny olona zay heveriny fa manaradia azy. De ozy Paoly hoe aiza ny endrozy, aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo zao
tsy nampidin'andriamanitra ny fahadalàna fa ny fahendreny zao tontolo zao. Ary matetika io zavatra io no mitranga rehefa sendra ny faratapon'ny loza, tsisy afaka amin'ny teny intsony fa ny zavatra hifotorana zao aloha mitodika amin'le hery tsy hita na inona eritreretan'ny olona n'io hery tsy hita io. Rehefa tena tapidalaka le izy ange de mitady an'io hery afy io foana fa saingy rehefa tena milamindamina maraka ny resantsika hoe ry nydasa tsy tsaroana de ny zavatra mitranga adino zany rehetrarehetra zany de ozy ny lazainy hoe nampodiny n'Andriamanitra ny fahadalàna fahendreny zao tontolo zao. Fa satria ozy na de efa naseho raha ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena de tsy nahatonga izao tontolo zao hahalala n'Andriamanitra ka de ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amonjena zay mihena. Ary io fahendren'Andriamanitra io no jerevantsika. Ary rehefa tena dinihana ny tenin'ny Paoly apôstôly de mampitodika ny olona ao amin'ny vanim-potoana ny Pasika foana sy ny vanim-potoana ny Sabata zay hitantsika ny amin'ny Deutéronome 5 fa mitambatra ao anatin'ny didy faefatra na ny Sabata famantarana na ny Pasika de lazaintsika hoe famantarana na tomboka sy ary ny fanekena ny Sabata sy ny Pasika de io no ahafantarantsika an' Jehova fa voalavitsika io na manonona ny anaran'i Jehova ary tsika de olona tsy mahalala an'Andriamanitra zany, olona tsy mahalala an' Jehova. De ozy ny lazainy toy eny hoe ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amonjena zay mino satria fantatr'Andriamanitra fa mbola maro ny olona mikatsaka ny famonjena, maro ny olona ny te-hanana fanantenana ny amin'ny farany ary vokatr'izay olombitsy satria vitsy no vonjena hitan'Andriamanitra ny etahitan'ireo mahatonga ny fitoriana amin'ny filazantsara ka fahadalàna ao amin'izay overy ny fitoriana amin'ny filazantsara. Araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe fa ny Jiosy mila famantarana, ny jaintilisa mitady fahendrena fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby ozy tamin'ny hazo fijaliana de fahatafitoerana amin'ny Jiosy ary fahadalàna amin'ny jaintilisa mitory an'i Kristy. De jereo tsara nge mahaiza mandinika soratra masina fa izahay kosa ozy mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, oviany Kristy no voaomby tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny Pasika karaha adika ny tenin'ny Paoly apôstôly de hoe izahay kosa mitory ny Pasika. De inona ny zavatra mitranga tafitohana ny Jiosy satria raha jerevanao ny soratra masina ny Jiosy mihitsy ange ny tomponatoka tamin'ny famonoana an' Jesosy Kristy tamin'ny 4 volana anisaniny fa tsy mahazaka an'io fahafatesan'i Jesosy zay antoky ny famonjena azy io izy ary tsy vitan'ny Jiosy ihany fa fahadalàna amin'ny jaintilisa. Ka inona ny atao hoe jaintilisa? Ny olona tsy mahalala an' Jehova na de mpivavaka ary izy, ny olona mandany famarina ny tenin'Andriamanitra fa amin'izay vao antso kosa ozy na Jiosy na jaintilisa de Kristy zay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra de io le ery amin'ny 1:20 fa satria na de naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, inona le fahendren'Andriamanitra de io ambariny aty amin'ny 4 hoe Kristy zay herin'Andriamanitra ozy sy fahendren'Andriamanitra. Kanefa Kristy naninona de io le tenen'ny Paoly apôstôly hoe tsy maintsy mitory an'i Kristy voaomby ny dikany tsy maintsy toriana ny Pasika satria tsy haitraitra zany, tsy mampiavaka amin'ny fiangonana anankiray zany fa ny filazan'ny Paoly apôstôly azy herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra ozy fa ny fahadalan'Andriamanitra de endrino ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra maleminy ny olona satria fahadalàna ho an'izay vovery zany fa sitrak'Andriamanitra amonjena zay mino ary zay no mahatonga an' Jesosy Kristy miteny tsy maintsy torena amin'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakana ty zay vao tonga ny farany. Kanefa ny zavatra hitantsika tany amin'ny Exodosy 4:20 raha mijery ny toe-javatra misy manerina an'izao tontolo zao tsika de zao rehefa hita le zavatra ohatrany mafy be tsy resy mihitsy de manaiky ihany ange ny Egyptianina ekeo ihany ny tenin'i Jehova avelao ny zanak'Israely andeha hanompo an' Jehova fa maty eto tsika fa saingy rehefa adinodino zany inona ny zavatra mitranga de io miteny fikasana napetraka Jehova ny 5:20 ka hatramin'ny 9:20 aroa Jehova tamin'ny Mosesy nahoana mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso ozy ary angao ny tehanao de injiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano fa andeha hamaky
eo voan'ny ranomasina mandiny tany maina ny zanak'Israely ozy arindro izao hanamafy ny fon'ny Egiptiana ka hiditra nentsika azy izy de ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramila rehetra mba mikalesiny sy ny mpitaingitsovaliny de fantatry ny Egiptiana fa zao ny Jehova rehefa ankalazaina noho ny amin'ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingitsovaly isy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra hamalina ny tsy finoan'ny olona sy ny tsy fanekeny ny sitrapon'Andriamanitra satria Farao sy Egipta ange nanaiky any izy rehefa tonga ny lozy fa rehefa avy eo indray adinidininy zany de io raikitra ny ady de jerevy ny toe-javatra misy mahatonga ny fanjakana miady amin'ny fanjakana firenena miady amin'ny firenena de zao tsy nahajery tsiny le loza zay tsy nafahana nanoatra fa nahatonga fitaraina ata amin'Andriamanitra fa rehefa milamindaminy iny de zao te ampiseho ny heriny sy ny voninahiny te ampiseho fa mahavita azy te ampiseho fa tena eo am-pelatana ny fahefana rehetrarehetra ary io ady hitatsika manerina n'ity zao tontolo zao ty de ady te hife ity zao tontolo zao ty hampanjaka ny fotokeviny ety amin'ity zao tontolo zao ty zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra kanefa isy tanteraka an'izany ve fa mitsangana ny firenena anankiray tahaka ny maheriny anankiray kanefa misy vanim-potoana tsy maintsy ho resy ihany keo iny zany hoe tsisy avelan'Andriamanitra ho tonga ny faratapon'ny hery fa eo amin'ny vanim-potoana tsy apoziny de miditra mitsehatr'Andriamanitra ary amin'izay vanim-potoana izay hiaika any de tena ay Andriamanitra ny tena mahery de inona ny zavatra nisy vaketsika ny andiny 7 hatramin'ny 12 ary ilay anjelin'Andriamanitra zay mandeha eo anoloan'ny tobon'ny Israely ozy de nifindra ka nankeo aoriana ary androraona ny androraona nifindra teo anoloany de nijanona teo aoriana misy fiarovan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely zay manaraka ny fiapetra napetrak'Andriamanitra andry hafa misy andry hafa sy andro raona na nelanelana ny zanak'Israely de tonga teo anelanelany tobon'ny Egiptiana sy ny tobon'ny Israely ozy de teo ihany ny raona sy ny famaizinana nefa nampazava ny alina kosa ka de tsy nifanatony izy roa tota mandritry ny alina de nahintsitry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ary nirivotra mahery avy any atsinanana nampisavany Jehova ny ranomasina mandritry ny alina iny ka nataony tany maina ny ranomasina ary de voasaraka ny rano de nandeha teo voan'ny ranomasina nandiny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano de tonga fefo azy ireo tamin'ny akavanana sy teo amin'ny akaviana ohatra ny zavatra mahagaga zany tsy apozitsika ranomasimbe iny fa nisy rivotra mahery nalefan'Andriamanitra zay nampisaraka ny ranomasina ary io ranomasina io tsy nisaratsaraka ho azy fa nisy baiky koa no omena ny Mosesy zay mbola mifono zavadalina zany rehetrarehetra zany hoe ainjiro ny teanao ka sarao ny rano baika avy amin'ny Jehova de nitanterahan'ny Mosesy zany zavatra tena tsy nampozina satria Andriamanitra mivanim-potoana anankiray zay tena ohatra ny tonga ny faratapony loza zay nge nantsony zanak'Israely tsy tantsony tapidalakale hatramin'ny Mosesy ary ny tarainy hoe tena tsy afaka mitsoaka efitra ny manodidina tendrombohitra ary ranomasina no atrehany tsy afa mitsokotsontsika fa tsy maintsy ho tratra kanefa de amin'ny vanim-potoana tsy ampozina miditra mitsehatr'Andriamanitra mampiseho fahagagana hahatonga ny olona zay mino ho afaka nanditany maina ny zanak'Israely satria tsy saraka ny ranomasina inona nefa ny zavatra mitranga ny 7 na hanentsika azy ny Egiptiana ka niditra nanaraka azy teo voan'ny ranomasina de ny sovaliny faharoa rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingitsovaliny ary tamin'ny fiembenana marainy de nijery ny tobon'ny Egiptiana tao amin'ny andro hafa sy ny raona Jehova ka nampifanaritaka ny tobon'ny Egiptiana ary nanala ny godian'ny kalesiny izy ka nampahasarotra ny nandehanany de hoy ny Egiptiana aoka ndositra ny tavan'ny Israely izy isika fa Jehova no miady amin'ny Egiptiana ho an'ireo manamarina ny tenin'ny Jehova iry amin'ny Exodosy 5
roambifolo zay isotongatsika lesona ny exodosy toko faefatra ambifolo ny andiny fahatelo ambifolo sy faefatra ambifolo hoe aroa mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo nijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony anareo ho anio fa ny Egiptianina zay hitanareo anio tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina manamariny Jehova satria nivoaka tamin'ny vavan'ny Egiptianina zany hoe Jehova miady amin'ny fa Jehova ozy no miady amin'ny Egiptianina ho an'ireo ny zavatra nanaitra teto nefa de zao gaga ny zanak'Israely satria tamin'ny ora tsy apozina nisy ny famonjena zay nataony Jehova Andriamanitra tamin'ny namanasarahana ny ranomasina ary araka ny voasoratra ny soratra masina lasa le ranomasina nizara roa de misy tanimaina teo afovoany de lasa tahaka ny rindrina tamin'ny akavanana sy ny akavia zay nantalova ny zanak'Israely fa raha niditra tao nefa ny Egiptianina tsy nahita n'izay fagagan'ny Jehova zay hoe tena ranomasina no misaraka tsy hitany intsony hoe lasa ohatran'ny tamboho le rano lasa ohatran'ny rindrina le rano tsy hitan'izay fagagan'ny Jehova zay fa le toe-tsainy hoe tena lasa andehanengy tsy fatany zay mety efa rany ary io na tonga antsika nyresaka hoe raha ny fijery any Egiptianina sy ny Israely hatreto de zao lala tokana ihany ny njorany fa nitanjona ny kendreny tsy mitovy ary ny fiefaran'izy ireo de tsy mitovy ary eo anatrehan'izay indrindra no anomezana toky antsika manoloana ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao satria Jesosy de niteny tsy maintsy ho tonga zany fa saingy vao fiandohan'ny fahoriana ozy ny lazainy Jesosy ary zay le teny toky nomen'Andriamanitra antsika tany amin'ny Deutéronome toko faraka amby telopolo manoloana ny toe-javatra zay mitranga amin'izao vanim-potoana zao zay mampivarahontsana kanefa ho an'ny tena kristianina marina de mahatoky ny tenin'Andriamanitra izy. Deutéronome toko faraka amby telopolo mampatsiaro an'izany mba hananantsika toky ary ny ahatonga antsika anaiky famarina ny tenin'Andriamanitra indrindra mahakasika ny sabata sy ny pasika. Deutéronome toko faraka amby telopolo satria io teny io sady teny fikasana azahoan'ny olona antoka sy ny fanantenana ny amin'ny serovanaandriamanitra kanefa teny kio mampafantatra de miloha fa hisedra zavatra mafy ny zanak'Israely kanefa raha hisedra zavatra mafy ary izy de efa tonga ny teny Jehova hiado anareo sy ianareo kosa angina de mindininy fa enina de zao ny voasoratra hoe de mahireza sy matanjaha aza matahotra namana azy fa Jehova Andriamanitra rao no miara mandeha aminao izy tsy andao anao na foy anao izy manoloana zao toe-javatra lahalovantsika zao tsy mandao antsika zany Andriamanitra ary tsy tokony hanam-panahinitsika ary tsy tokony hanantahotra manoloana na ny sonotro ny vidim-piainana na ny loza maro isan-karazany fa zany indrindra ny tokony hanosika antsika hifikitra amin'Andriamanitra satria efa niteny izy Jehova no ato anareo fianareo kosa angina ary ny teniny de le teniny Jesosy tary amin'ny Matteo toko faefatra amby roapolo ihany aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany fa zany de fiandohan'ny fahoriana midika an'izay ohatran'ny tehiteny Jesosy hoe raha izao ny fiandohan'ny fahoriana ho mafy kokoa noho izao ny zavatra mitranga raha miverenantsika amaranantsika azy ireo tondrantsika fanazavana amin'ny manaraka eo amin'ny Matteo toko faefatra amby roapolo satria araka ny resahantsika hoe lehibe eo anatrehan'i Jehova ty taona 2024 sy 2025 ity taona andraisan'ny olona safidy satria ampy zay ny taona roa nandalovana tao anatin'ny toe-javatra sarotra na insity malesona tamin'izay ve ny olona de mizaha toetra an'izao tontolo zao Andriamanitra hoe iverina andinika ny soratra masina sy anaiky ny fiapetra zay napetrany meno ny taona 2024 sy 2025 manana safidy ny olona ka na isafidy anao taka ny zanak'Israely anaiky ho taritiny Jehova na isafidy andeha araka ny sitrapon'ny tenany de taka an'izay hitantsika manerina an'izao tontolo zao io ady avetsy averoa io ny zavatra mitranga ange de zao hoe te ampisehonerina fa tsy miankina amin'Andriamanitra fa inona ny mety ho fiafarana mbola tsy maintsy ho jerevantsika zany fa ety amin'ny andininy fahasivy amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo amin'ny Matteo toko faefatra amby roapolo de manindro mafy mihitsy Jesosy hoe alozany bevoka sy ny mampinono amin'izany andro zany amindreo andro reo izy fa mivavaha ianareo
mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no antosiranareo ohatrany ankolaka ny tenenan'i Jesosy hoe raha mitranga zany hoe le fataperany ty zao tontolo zao ty zay holaviny olona de zao ohatrany ankolaka ny tenenan'i Jesosy hoe tsy maintsy ao anatin'ny andro ririnina no atongavana ary tsy maintsy andro sabata no atongavana ao am'le tsy tian'ny olona ao am'le halan'ny jiosy ao am'le tsy azoazo ny jentilisa ao am'le tsy ekeny ny fiangonana zay tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra no tonga tapika izy kanefa ao le famantarana ary zay ny afatry ny pasika samy isa tokantrano mihiboka tsy mahazo mivoaka fa andalo Jehova hidina izy andringana fa zay le fandringanana zay ho an'izay mihiboka de isy famonjena zay keo ny zavatra tsy maintsy hitranga de io no ampieritreritan'i Jesosy ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe tsy tany amin'ny testamenta taloha fotsiny fa nataty amin'ny testamenta vaovao mampiseho ny lanjana zay sabata zay ary raha miresaka sabata Jesosy eto de ankolaka no itenenany fa izy tonga vonoina amin'ny 5 volana Nisana zay naveriny Jesosy Kristy Jehova ao amin'ny didy fa efatra hoe tanàna mahery sandrina ihitsy tao mitondran'i Jehova nareo nivoaka tao amin'ny tany Egipta zany nandidin'i Jehova nareo hitandrina ny andro sabata satria io ny fahatongavan'i Jehova nge raha vao tonga ny pasika midin'i Jehova mandringana sy mamono tonga koa ny fataperan'ity zao tontolo zao ty inona ny zavatra mitranga io zavatra mitranga tamin'ny pasika io ihany no hitranga am'izay banimpotoana zay fa ny zavatra ho hitantsika fotsiny tsy misy zanak'ondry tsy misy kilay movonoana tsony amin'izany tsy misy Jesosy ho faty tsony amin'ny fahatongavany fa ny olona tsy mino zay indray ny ho faty satria tsy nino ny anarany zanak'Andriamanitra fa mizany andro zany ao sy disy fahoriana lehibe ary zay tsy mbola nisy to azy ary zay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsisy intsony ary raha tsy noafoeziny zany andro zany ozy de tsy nisy nofo ho azo vonjeny fa noho ny olom-boafidy de noafoeziny zany andro zany hoe memitombo ny loza fa tsy atonga ny olona hibebaka ange zany kanefa de zao tsy maintsy toriana ho sy Paoly apôstôly ary zay tsy maintsy mitory ny Kristy voaombo zay herin'Andriamanitra ho famonjena zay mino fa fahadalàna ho an'izay ho very ary zay ny antony fitoriana filazany tsara mba tsisy afaka hiala olana rehefa tonga ny vanim-potoana ny fitsarana hoe zay tsy nandre fa nandre ny sofintsika eo ny fahamarinany tenin'Andriamanitra tsisy antony hietrakietrahana ny amin'izay rehetrarehetra zay fa raha mahatakatra tsika fitiavan'Andriamanitra zany ary lehibe ny fitiavan'Andriamanitra te hampitodika ny olona amin'ny famonjena vitan'Andriamanitra hoe aza lavina rereo olona ny famonjena tian'Andriamanitra ho tanterahana amintsika ka ho an'izay mino de miverina amin'ny famarinany tenin'Andriamanitra ary matoky sy mino fa maro amintsika te hiverina ary te azo antoka amin'ny famonjena de engany fanahy masina no andresy lahatra antsika mandrakariva satria ny tenin'Andriamanitra tahaka izao tsy misy antery manana safiditsika raha mety amintsika ka fantatritsika fa zao mpamonjena ekeo ny tenin'Andriamanitra fa amonjenanao izy raha lavitsika tsisy azon'Andriamanitra atao ange fa zao samy misy vokany ihany ny farany no ahitana an'izany rehetrarehetra zany voninahitra an'Andriamanitra rery ihany farakisika sodranao Jehovah Andriamanitra reny amin'ny teninao ndray izay tonga mampieritreritra anay ary misitona anay ankeriny mihitsy mba hanaiky ny teninao satria ianao no mahita ny fifarana zay loza matsiravina hitraiky amin'izay tsy mino anao ka ho an'izay rehetra mandatsaka po de mbola vanim-potoana isotomanao azy zao mba tsy hatonga ny fandrikanana atoko sy mino fa mifanahinao mahery de asa ho amin'ny olonao ampahery ny olonao satria ao anatin'ny teny zay nomenao de ianao mihitsy no miditra antsehatra hiady ho an'izay mino tahaka ny divanao ho any zanak'Israely fa ho an'ny olona zay matoky anao kosa de asainao manginy mba hahita ny voninahitrao ny amin'ny andringananao ny fahavalo zay tsy mety manaiky anao de misaotranao ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.